Inona marina moa ny dikany hoe vovonjy? Angamintsika mihevitra azo toy ny tapakila fidirana ny an-danitra fotsiny na fomba ialana amin'ny famaizana. Fa lalina lavitra noho izany ny hevitra ny famonjena ao amin'ny Baiboly. Milaza ny Baiboly fa noho ny fahotantsika dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Lasa nisy lavaka mangitsokitsoka manasaraka antsika aminy araka ny voasoratra hoe indro ny tanan Jehovah tsy fofa mahavonjy ary ny sofiny tsy landalovana famary. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Ny famonjena ary dia ilay asa nataon'Andriamanitra hamahana io olana io. Tsy isika ny niakatra fa izy no nidina. Naniraka an Jesosy zanany izy ho tetezana tokana mampitohy antsika aminy indray. Fanomezana izany fa tsy valin'ezaka ataontsika araka ny soratra masina hoe fa ny fahasoavany namonjenareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndra ho isirehare. Koa ny famonjena dia tsy inona akory fa ny fandraisana io famonjena io amin'ny alalan'ny finoana ny Jesosy Kristy. Fa vokatr'izany miveriny amin'ny laoniny ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, lasa olo-baovao isika. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo efa tonga vaovao. Korintana 2:5-7.